atolotry ny Radio Plus ho anareo mandrisy ity herinandro ity. Dadabe komika. Tantara mitohy nosoratany Aloka Tefson. Ireo nanomehana ny tantara Ramose Tatanta sy Ihajarandry niaraka tamin'ny Nana Mino Arvelo sy Priskara Kotoarmanana. Nandray feosinana totosa Ihajarandry. Andro faefatra. Finna foana ty tsy mampatoranao rangaha. Toy lozanao mivadibadika fotsiny. Ka mandindika ny fomba fiainany eto an-drenivohitra eto ty. Ohatra ny kakakaka ihany ranosy. Inona ny magaga anao nefa ny vao zao asika ny tongako. Ka zay indrindra. Manino? Ohatronkitsika dia nahita karazany zavatra maro mifanohitra amin'ny any an-tanàna. Ohatra fotsiny le teo. Le teo iny? Vita ato an-trano avokoa ny fisasana sy ny fivoahana raha sendra-politra. Nefa ny antsika mandeha lavitra vao mahavita an'izany. Ie, zany koa e. Eny ambony latabatra eny ihany koa ny anazy misakafo fa tsy mamelatra lambanana ambany. Tsy hitanao koa nga fa ato an-trano ihany no matsaka rano zareo fa tsy mba eny an-doharano. Eno a. Tonga dia misy rano miditra ato an-trano. Tena samihafa ny fiainana ambanivohitra sy ny atika. Mety mbola sady tonany fotsiny ngambony zany fa mbola maro no hitatsika. Tena hita raharaha tokoa tsikako. Matory amin'izay ary ianao fa ianao nga tsy reraka. Reraka ahoana fa sika aza mipetraka fotsiny tanatin'ilay tomobilako. Kaiky ihany ny vahazaka, alika ny vahaza. Mahavita zavatra tsy mahampy. Oka re zay nydredrereto fa matory amin'izay ka. Iany are. Ary esolo nifiko de voately lao amin'ny alina. Marina tokoa. Dadabe sy nenibe androjo reto ka vao samba niakatra vilona angamba fa ohatra mbola sovazy be zany. Aizako mahavariana azy daholo izay tazan'ny masony. Ary andrasa tsoka amin'izay ry zareo fa nale dite sy kafe azy efa mangatsiaka. Ahoana izay rehetra? Efa vonona ny sakafo maraina tompoko. Nareo sisa andrasana? Vetivety ary. Fa aiza rojo? Efa lasa nandeha mivavaka ry zareo. Ahoana hony? Isakafo ny fahavavoniny. Mifoaza teo amin'izay. Kaza nefa tena mbola ty atoro-peko. Malemilemy le fandrina natoritsika. Tsy ohatry any ambanivohitra. Mifoaza nefa efa ora fifoazany zao a. Raha tany ambanivohitra ianao nefa efa tany an-tsahotra an'izao. Ka ty malemilемiko. Miary natao a. Mampahazo aina petro. Dia ahoana azy dadabe sy nenibe? Milama tsara nareo? Tahaka n'inona? Tsy nahandro ny fifoazanareo izay fa mbola maika nandeha niangona tamin'ny maraina. Zany a? Tsy maninona tsy maninona fa nakaiza le alekisa vadinao? Mbola ho avy eo iziko. Mbola misy zavatra ataony kely eo ambany ao. Zany? Dia ahoana azy dadabe? Ao tsara ianao? Ahoana hoe? Ao tsara avy eo dadabe. Ie. Andrasony dia efa tele dia mba misy analanareo andro ato hoe mifindray eto. Eto nenibe. Aizy eto? Dia eto dadabe. Oe,
to misy olona maro mipotra trapok'io. Ohatray? Fa ipetrape olona to amin'ity trano ity niafina. Ka tsara eo anaty tele fotsiny reo hitantsika ireo. Ka ohatrany mitovy alehibe amintsika nge. Jereny ke atrony. Tsy izany rehefa ngeza le écran dia ngeza koa ilay sary avoakany. Mazotoa nareo fa mbola misy atao kely ao ambadika ao e. Avy misakafo atoandro sika vao mandehandeha mifoaka any ivelany any. Ien re anako, misaotra. Ohatra fa hitsaingana ho azy ty rabeza. Jeren'ireo olona miresaka ireo ako. Toa tsisy ninninina tokoa fa rindrina fotsiny. Ao anatin'ny tele io zany ireo olona miresaka ireo. Tena mahakaka. Rabeza, to misy manambana basy io. Oay, Bondreo. manambana basy makaty izany. Bondreo Itivitra tsika eto. Mefenatro, avy. Atro ambatsika atro. Mefenatro ranosy angany ianao e. Efa hito ahy Tsy hitantsika dia io vehivavy io nasiny. Jereny etra nanaovany azy. Ndraiky io. Felahany teny takatrakany. Oy, Le fenanao so hitaneo afaka miavona e. To mbola mijerijery any ianao. Oy, tena nitovily tamin'ilay basy ilay vehivavy. Io mitsirara amin'ny tany io ranosy Dadabe, Nenibe. Ohatray, fihinana ataonareo ao e? Alex, mefena aingana fa misy mamono. Na misy mamono olona tafita ato trano. Mbola mikaroka iny izy. Afy. Maninona tsara? Fa izy zany? Io alohanao io mety tsy hitanao e. Tsy hitako zany fa aizy e. Iny fa niditra anaty tomobily iny. Lasa nitsoka iny. Fanazy izy. Anapaka ny lalan-drako ty nareo. Ay ve ty filma mandeha eto ty zany lazainareo zany e. Filma fotsiny ro Dadabe fa inona ary ty nahazo anareo a? Tena tsy mitsy nge izy teo e. Vonono faty le vehivavy teo. Film io e, na ko sary mihetsika fotsiny. Zay, fa tsy tokony atao ampatahotra zany akory. Ay ve, kilalao fotsiny zany reny nataony reny. Mazava ho azy fa kilalao fotsiny. Lisy. Ahoana zay Ramose? Mba anatery gote eto nge izy mivady reto mba atsakitsakony. Eny ary tompoko. Zay fa mazotoa aloha nareo e. Misy zavatra nasaiko nateriny Lisy ho hoaninareo mandra-pahamasaka ny sakafo atoandro aloha. Tena reraka ny masoko. Ay ve zany ny atrona hoe atamy marivo Rabeza. Tsy diso safidy ihany sika nandeha tatia. Nahalalan-javatra ny vekaratsika tatia andrenivohitra taty. Ie. Fa le mahagaga dia zao ranosy. Inandray zany. Mety tsisy olona sahirana tsony ngamba zany eto tamy marivo eto fa manambola be zaholy. Ary hitako ny mpanan-karem-bery ro tsy mifatrika. Fina mahatonga anao mitena an'izany. Nefa vao tonga iny aza atsika dia nahita olona maro tsy manan-kelofana. Sady inona sady dia tany ambany tonel. Ka mety hoe manambola ry zareo fa tsisy trano atoriana fotsiny ko. Zany ve? Hitanao? Ino? Zaraina fotsiny ngamba ny folo eto andrenivohitra eto. Misy mametraka satroka fotsiny eo alohany eo. Dia tonga dia misy mandatsaka folo ao anatiny. Taizako nisy an'izany fa tsy kato. Tsy haiko ny anaran'le toerana fa tazako fotsiny raha vao tamin'le tomobila nijanona na azy iny e. Tamin'le nisy tanabila maro be nitandahatra ve zany? Tamin'ny indrindra. Dia mipetraka morony arabe izy. Apetrany eo aloha eo ny satrony. Dia tonga dia misy olona mandalo dia mametraka vola fotsiny. Zany ve? Marina raha mba tazan'ny masoko zany. Sao dia mba olona efa sahirana be ny manao an'izany. Dia tsy haiko aloha fa dia hitako misy mandrotraka vola ho azy ny olona e. Maninona moa raha ndora nandranytsika mifaty? Manandra ninona ka? Fotoana hafana raroa tany saora nosy mba hitadiavana vola. Tsy ho velom-potsiny ihany tsika fa mba mila mikarokaroka ihany koa ny sainy. Fa inona ny tiana ho atao fa tena tsy azoko mihitsy ane. Tsy, ka mila mitady vola tsika fa mbola manana hery azo anaovana an'izany e.
sady iandry etlorana fotsiny eto. Orabeza, Ninona? rojo mivady aza tsy tsarotiny amin'ny fitsitsikako. Ianao indray ty no mitady raharaha manahirana. Sady ry zareo aneno nitondra antsika taty fa tsy tsika akory ny te-andehaka aty e. Eny e, marina daholo zany. Fa fifanampiana ny fiainana Ranosy a. Raha mbola manana hery azoko itatiavana vola dia ataoko. Zavatra mora kely eny e, tsy sarotra akory. Zay ataonao zany io. Zaho ary manompoka rapitso azy ihetsika. Hitady vola dia mba manana tahiry koa tsika mivady. Tsy hitavandra amin'ny volany rojo foana raha mba misy zavatra ilaitsika. Zero boribory eny atsika sao Ranosy e. Zay aloha de marina e. Tsy esy vola ny paosy nefa mba mila vola ihany tsy indraindray. Fa tsy vitany hoe mipetraka fotsiny. De mitandray maso very. Mahalalaka ne hatramin'ny marivo ty e. Aza matahotra anao hoe tsy mandeha lavitra akory. Ny angatrahako aminao fotsiny de mba aza tenenina ny rojo mivady zany. Zany. Ieny e. De manomboka roviana nanao an'izany ianao? Mbola tsy haiko fa ho hitrao ihany aloha. Efa andrala piketriketrehana anazy ny atotoako. Zay zaniko. Tsy efa anona ve ianao Ranosy? Za zany efa tena riafo natanteraka nefa ohatran'ny mbola tsy namasaka vary foana ho ny kalakeliniko. Na za kosa tena efa nono zany fa ina moa ny azonao atao eo e. Le ho teneniko mihitsy izy ka. Mba mahalala menatra rangahy a. Maninona? Vahina ny atsika e. Tsy vahiny zany trontsika raha matotia. Kalakely ty. Ahoana izay tompoko? Lisy ny anarako fa tsy kalakely zany. Eny e, fantatro zany fa maninona mbola tsy misy sakafo masaka ihany nefa sa efa nona be. Ka mbola tsy malemy tsara le tsaramaso ane. Ka mba ataovy haingakaingana rehefa tena tsara be a. Tsy zany mahandro azy fa ny afo e. Tsisy azoko atao fa miandry aloha. Atao ohatrany be fa malina be nge kalalaboniny ty zany e. Piasa ny tena ny ato amin'ity trano ty e. Andray, mba moramora kely ny vavanao fa tsy ianao ny patroko fa Madame Ramose a. Ka zanakay izany olona lazaindroko zany e. Mila mipetro koa zay rehefa manao tsy mety. Azo. Oka re zay rabeza fa ino ary ny famaliana ao zazavavy kely io. Mba manadra tena fa efa olon-dehibe. Ka mandreraka ko. Aza meno an'izay tranenindrenao anaka fa efa ohatran'izany mihitsy io rabeza io a. Be any ratsy. Aza miasasaina aminy. Eny e, ka mba asiana fetrany kosa na zany aza fa mandreraka be. Karakara hoaingana ny sakafo e. Zay, vita. Te mba alefa io zavatra io mba hojerenay. Ninona nalefa ozy dadabe? Io zavatra mipetraka lomamoaka olona maro metsiketsika io e. Io. Ay ve, tele ny anaran'io raha dadabe raha tsy ianao a. Ka alefa aso ary dia avy eo mandeha mikarakara sakafo ianao e. Fa rojo sy Alexa zany tsy mody atoandro mihitsy rehefa ohatr'izao. Hariva indray zareo vao tonga eo. Io ary fa io mandeha io le tele. Atsokonareo rehefa masaka ny sakafo. Aleo ary akafipetrahana eto. Zay, mahay zavatra ny fa za. Jerenao ankery Ranosy be te be akondro masaka reo e. Efa tena ela tsy nihinana akondro ohatrin'io. Andao mba haka amin'ireo Ranosy a. Mampilendalendra reto iziko. Jereo anie tsy vita ny akondro fotsiny fa mbola misy loatriko. Ohatra fa to tsy mety azo akory ty Ranosy a. Andraso fahitadevitra. De ho ataonao ahoana tokoa moa zany ny vakanasika. Tsy tena izy aneo io fa sary fotsiny. Sary fotsiny ahoana fa akondro tena akondro io raha matroty a. Aleo akako de omeko ianao. Hoadre, fa ho ataonao iny ny marotro iny. Akako an'le akondro ty e. Efa tsy ary trotrony le mijerijery azy eto fotsiny. Tena nonako. Andrekako io. Finindy akoho ty nataonao. Nisimbainao zavatolona. Fa kinao angenterean'olona e. Fa aiza sao zay akondro nalainao eo.
Efa nilaza taminao ateo fa sary fotsiny hoa io. Sady inonao sady ny tenina leksa fadin'rojo amintsika. Ka tsisy mihitsy zany ato anatin'ity ato. Mpamitaka. Haiko rotsa zavatra be dia be fotsiny ny atoko. Fa tsisy nininona korokay ato. Andriamanitro, fanataonareo inona ny tele? Oay, tovaky miparasaka. Ka sazakako an'le akondro sy le loatra sita ao anatiny tao e. Tsisy nininona kory ato. Fa adala marina ve ty rangabe ty sa ahoana e? Video ane nijerenareo teto e. Ka akanao akondro sy letsy ahoana mo? Ataony rojo mahita amin'io tele an'io ianao. Za aloha dia miala e. Nandefa fotsiny nataoko teo fa anjaranareo ny nanimba azy. Mba azonareo an-tsaina moa vidin'io tele io. Fa ohatriny? Vola be ry bebe a. Aka fa hosoloky raha izay zavatra tsisy dikan'io e. Hikarama ty mividy avy. Inona koa ny asa mba vitanao amin'ny vatanao efa mangozogozo ny fahanteran'io? Tsy andeferany ramose aloha raha io écran plat io a. Mbola mafy be zao lehilahy zao fa aza mba ambanimbaniana kely a. Tere tsara nefa mbola mahavita paopy 10 e. Sao de sao. Inona koa izay dikan'io paopy ambany be io? Ndao ry bebe hisakafo, masaka ny sakafo. Masaka ny sakafo. Zay le nandrasana. Defa soloy ny zavatra olany sombainao so manimba ny tokantan'izy mivady a. Efa lazainy ianao fa mbola be dika be foana. Fa hosoloko io fa mahazo vola dia hosoloko e. Dia aiza nahitanao vola? Sa andefa tandrazana any ambanivohitra? Fa angamo tsy azo moramora fotsiny ny vola eto Antananarivo eto e. Toa betsaka tomobila sy trano vila be dia be etoko. Aza mampime mora dada. Miasa mafy fa mahazo vola fa tsisy vola azo fahatany zany eto a. Dia nefa dia misy mipetra-potsiny eny an-tsisy ny arabe dia mahazo vola. Ahoana reny? Mpangataka ireny hitanao reny fa tsisy vola azo moramora zany ny ety Antananarivo. Ka ne mba hangataka koa zany raha isaniko dia mahazo be dia be. Aza mba manala baraka ny madama sy ramose kosa ra dada. Ahoana ozy ny olona raha mahitanao lasa mangataka eny an-dalambe eny? Ao, reto ny sakafonareo dia mazotoa e. Ahoana tokoa moa zany azoara tonga eo rojo mifandoka tezitra amin'ity zavatra ny sombako teo ty. Ohatrany hoe zavatra fisaka tsisy dikan'izany le izy fa tena lafo vidy oniko. Fangatro hoe nona ndray ianao fa tola lovina fotsiny ty sakafo. Ahoana? Fa tsy nona ve ho ahy ianao e. Ay moa nona tokoa kay za teo. Hinana ka, hinana. Fa tsy zany ve moa na makinao an'le tele an'olona teo ka? Aza ny mezana ry tala kely ty a. Renareo teo? Dada be komika. Tantara mitohy nosoratany Aloka Tefson. Ireo nanome ny tantara Ramose Tatanta sy Ihajarandry niaraka tamin'ny Nana Mino Arvelo sy Priskara Kotoarmanana. Nandray feosina na Totosa Ihajarandry. Mbola itoy.